L'actu du jour. Faly miarabantsika rehetra amin'ity andro alady ity. Tsy adiniko foana moa zany dia miteny hoe fiadanana ho an-tokantrano tsirairay avy a. Fa za tia metraka hafatra kely eto zany. Nisan'ny fampihavana nataon'ny colonel Mikael Similavonjy iny tany Androy. Tsara ka. Tsisy maharatsy ny fampihavanana. Tsisy maharatsy an'izany mihavana zany efa zay nidradradrako teto foana. Firenena raha manana io. Nanao an'iny akanjo fotsy moa zareo Similavonjy ary natao teo anatrehan'ny eglizy mihitsy le izy. De eto zany tehiteny eto hoe tsisy maharatsy mihavana ho iaho inona maharatsy azy raha atao eran'ny Madagasikara ity fihavanana ty. Inona maharatsy raha mihavana vahoaka malagasy. Inona maharatsy mihavana mpanao politika rehetra satria ny tanjona dia ny androsoa nisy fampandrosoana Madagasikara. Tsy tsara kosa angamba raha ohatra hoe ajanona eo amin'ny Milavonjy ihany ny fampihavanana. Tsy tsara raha hoe ajanona ao Androy ihany ny fampihavanana mo colonel. Ianao ny antefan'ity resako ty. Tsy tsara ny image raha ohatra ka hoe hiavana dia ajanona ao Androy ihany na ajanona eo aminao si raha Milavonjy ihany. Maro manana olana politika fa tsy anareo sy raha Milavonjy rery ihany. Betsaka reo any amponja no resaka politika zay nitenenao teo hoe tsy tsara raha ny resaka politika no hanimbana fihavanana eo amin'ny Malagasy. Zay angatako eto hoe aza ajanona ao Androy. Betsaka ny gadra politika. Misy andry colonel Patrick ihany zay nitondra takaitra. Politika daholo zany. Fa tsy ny anareo sy raha Milavonjy rery. Misy an'ny sénateur Besoa any, ex-sénateur Besoa. Maro zay tsy tany sako eto. Ry Marie Michel, ry Nara Kotomanga, misy Gen Z. Ka miangavy anao ao eto, PRRM. Aza ajanona ao Androy ny fampihavanana. Fa ny firenena mihitsy ny mila fihavanana. Ny vahoaka malagasy ray manontolo. Rehefa nijoro ray aman-dreny ianao dia mba hatreo zay. Tsy Androy rery ihany ho aho. Tsy anareo sy raha Milavonjy rery ihany fa ny malagasy ray manontolo. Mba asehoanay zay. Indrindra fa zahay izay manana ny olona toananay. Izay olony manohana ny président Rajoelina. Miandry fatratra hoe hoentinao eo amin'ny anatrehan'ny vahoaka malagasy marina ve le fampihavana sa ajanonao eo Androy ihany. Satria izay no nampianarina anay hatramin'izay. Hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Izay no nampianarina anay mo colonel Mikael hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Miandry zay. Ijoro ray aman-dreny ve anao eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Ka metraka ny fihavanana tokoa. Satria dia resaka politika teneninao zay tsy tokony edivana io zay ny olana ankehitriny. Be dia be reo victime amin'ny resaka politika. Ka zay nitenenako aminao eto hoe miandry zay raha mba hoentinao vahoaka malagasy rehetra le fampihavanana. Fa tsy ho ajanonao eo Androy fotsiny. Tsy ajanona ho anao sy raha Milavonjy fotsiny. Zay ny zavatra fangatako eto. Olona mivavaka ianao. Ny fampihavanana noentinao tany dia noentinao tany atrehan'le eglizy masina.
ary ny teny ianao hoe ho modely eo anatria ny vahoaka malagasy rehetra dia ampiharo ary eo anatria ny vahoaka malagasy rehetra be te be ny victime resaka politika efa tononoko aminao reny. Misy ao ry sénateur Besoa, ao ry colonel Patrick zay nitondra takaitra, be de be izy ireo. Miandry ianao ijery an'ireny akaiky zay. Androany alady ny resako aminao am'izany. Miangavy ianao mba hijoro anatria amin'ny malagasy rehetra miaraka amin'le akanjo fotsy, miaraka amin'ny raha mila vonjy, hanao modely ary hitarika amin'ny malagasy rehetra amin'ny fampihavanana, andravina ny disadisa resaka politika. Ianareo roa ny témoin, miaraka eo Jean Michel. Mijoroanareo telo raha tena hoe fampihavanana marina. Atreto dia tsy mandray azy hoe misy zavatra ambadika, tsy raisiko hoe misy zavatra ambadika reny, fa mbola raisiko hoe fampihavanana marina. Alefaso ary efa natomboka anareo le izy dia manaova modely eo ny malagasy rehetra. Aravony disadisa politika ara ndao hiavana, fa zany nampianarana hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Hampiseho modely an'izay ve nareo? Zaho tsy mandray niny hoe misy zavatra ambadika iny, fa raisiko amin'izay zavatra nitenenareo hoe fampihavanana marina. Noentinareo atao amin'ny eglizy dia miandry zahay. Tena fampihavanana marina tokoa ve? Satria be dia be ny victime politika. Miandry zay mon colonel. Miandry zay monsieur le vice-président miaramila vonjy. Miandry zay député Jean Michel. Ianareo fa nanomboka dia miandry vahoaka malagasy hoe izy fandravonana tokoa ve le disadisa politika. Mankasitraka antsika rehetra, miandry tsika. Raha sinay point sy côté positif iny dia miandry zay. Sambo tain'Andriamanitra antsika rehetra, fiadana ao an-tokantrano tsirairay avy. Mirary soa amin'ity andro alady ity, Madame Lewis. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.